Faly miarabantsika tsara avindray tratry ty zoma maraina fa 20 volana febroary ity. Sotraan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao andro manokana izao indray. Alohan'ny dirantsika ny mofonenany eo dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola vempisarana anao izahay satria menao anjara indray amin'ity tontolo andro ity. Misaotra ihany koa Tompo izay mankahery anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny mba hiazonana ianao hatrany. Misaotra anao ihany koa Tompo izay mampianatra anay tsara indrindra. Andray ny toromarika avy aminao izay amin'ity maraina ity dia metezinao hiasa eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe mankatony dia tokoa ny zavaboary. Nalaina amin'ny Matthieu 7:7 manao hoe ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manao ahoana re io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Amen. Sasatry ny asa mafy ny mpamonjy. Tonga izao ny fotoana isy tany nitsotsotra teo amin'ny hazo mafin'ny sambokelin'ireo mpanarato izy. Ary rehefa izay dia reniko ny torimaso. Tsy ela akory taorianan'izay dia niova ilay andro tony dia ilay tony tsy nafinaritra teo. Niangona teo amin'ny lanitra ny raho mainty izay matevina. Ary ny fofofo teo amin'ny ranomasina ny tafio-drivotra mahery. Nilentika amin'ny masoandro ary nandrakotra ny lanitra teo ambonin'ny rano ny haizon'ny alina. Nipoaka mafy tamin'ny sambo ireo onja misafoka, nanambarany atelina aza ao anatin'ny ray sy gonja. Tsy fantatry reto mpamarato izay tokony atao manoloana an'izany tafio-drivotra izany. Mpampianatra tsy mampaninona anao fa izay ahafatesana izao. Namohan'i Jesosy tamin'ny torimaso izany ikika izay nitory fahaverezan-kevitra izany. Tamin'ny fahamendrehan'ny lanitra no nitsanganany teo amin'ilay sambo kely tsotran'ireo mpanarato, teo anivon'ny fisafoan'ny tafiotra sy ireo onja izay niatotantota tamin'ny vatan-dohan-sambo. Ary ireo tselatra ihany koa izay nitsoro hijika mihitsy na tsy nijovana ny endriny tony sy tsy nisy tahotra akory. Natsangana ny tanany ary nilazany tamin'ny ranomasina izay nisamboaravoary izy nanao hoe mangina mitsahara. Nitsahatra ny tafio-drivotra ary tony ireo onja nisafoaka teo. Rehefa izay dia nitodika tany amin'ireo mpianatr' Jesosy ka niteny mafy azy ireo nanao hoe nahoana no saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Fanginana tampoka ny nanjaka teo amin'ireo mpianatra. Napetera ilay mpirea-drehatra aza dia tsy niezaka nambarany fitalanjonana ho mba hampanajana fantatra izay namen'ny fony. Nisetra ny loza tahaka an'ireo mpianatra koa ireo sambokely hafa niaraka tamin'i Jesosy. Nisina ny tahotra rehefa lasa ny loza. Nampifanakaiky an'ireo sambokely ny fisafoan'ny tafio-drivotra ka nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy avokoa izay tao an-tsambo. Tao anatin'ny fahanginana dia nifampibitsibitsika izy ireo nanao hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Tsy adinin'ireo izay nanatitra maso na oviana izany toe-javatra mahatalanja an'izany. Ary satria hain'i Jesosy ny mampijanona ny tafio-drivotra sy ny ranomasina. Aoka isika ihany koa ino? Aoka isika tsy ho saritahotra fa hain'Andriamanitra ihany koa no mampitony sy mampijanona izay rehetra iverintsika fa zava-doza indrindra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampitoera ao anatinay ny finoananao tsy misy fisalasalana ka aokanay ny fanahinao masina hiasa ao anatinay ka tsy hisy hanatahoranay satria ianao dia mahefa ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy, amen.